Ko daholo zanagasikara mbola ao ve? Paozy aloha, aka sary a aloha iray minitra kely. Tsaratsara tsy apetrakatsika amin'izay ny micro, raha tsy misy micro tsy mivoaka ny resaka. Fa ny resakantsika androany dia ny hoe ianao tena tia be an'ilay olona, izy anefa tsy tia anao akory. Ilay voafitaka izany no tiako lazaina eto. Mafy, tena mafy tokoa izany hoe ianao tena latsa-pitiavana nefa tsy arakaraka ny eritreretinao ilay izy. Ilay olona mety tsara velatsihy aminao koa etsy andaniny. Na ny anadino an'iny olona iny ary dia hoe mafy aminao satria tsy inona eo daholo ilay tamberina fiainana izay niarahana hatratratra amin'izay. Ny tia olona tsy nieritreretinao hanjaranao ianao, mafy ilay izy. Ny zavatra tokony atao dia miala lavitra an'iny olona iny rehefa fantatra hoe tsy fitiavana no iarahany aminao. Ambonin'izay ihany koa raha ohatra ka mpisipaka ianareo izany, jerena indry izy na jerena anahy tsy mieritreritra an'ilay tsy mieritreritra indry dia lao. Antony dia satria tsy inona ianao no tsy maintsy arahana. Any aoriana any, indray andro any, tsy maintsy misy ny anjara natokana ho anao, natao samy manana ny anjarany daholo ny tsirairay. Aleo ary mieritreritra an'izay hoe tsy maintsy misy ny anjarako indray andro any. Toy izay ianao hiezaka hitia an'ilay olona tsy mieritreritra anao ary hiandry vasoka ny sitrapony hoe rovino ity vao mba hitia anahy. Mafy an'izany! Indray andro any ianao tsy maintsy tafahoana amin'ny olona vonona anaiky ny maha izy anao satria izay ilay fitiavana. Na manahoana ianao na manahoana, na ratsy tarehy hozy ny sasany hoe kilemainy, ratsy loha, ratsy saina, indray andro any ianao tsy maintsy misy ny anjara tandrifanao vonona ny hanaja anao aloha voalohany indrindra, ary vonona ny fampizaka aminao ny mamy sy mangina. Ny zavatra tena mafy indrindra ny hoe tsy mifamaly ilay fitiavana dia hoe n'inona zavatra ataonao ho an'ilay olona tianao, zava-poana ihany ilay izy amin'ilay olona. Mafy ange izany e? Ezaka ianao manao soa, tsy miasa saina, tsy mieritreritra ilay olona fa ny azy ihany no fantany. Dia mbola hiala nenina ihany ve ianao? Mafy, tena mafy. Amin'izay ianao rehefa miaraka amin'ilay olona dia manoatra ianao noho ireny olona tsy misy ireny rehefa miaraka aminazy. Mahatsapa foana ianao hoe ambaniana, haratsiana, tsy omena zo, tsy misy fahaleovantena. Efa izany no fijalianao, mbola mahatsiaro ianao hoe tena mafy amiko. Rehefa izay no andalovana dia mila tonga saina izany ianao. Dia izay no torohevitro amiko. Na lehilahy na vehivavy dia mila fitiavana daholo isika rehetrarehetra ka rehefa sendra ny olona tianao ianao dia ajaoro izy mioy fitiavana izy fa izay no lalam-piainana. Raha ohatra tokoa moa ka mafy tokoa tsy mivaly ilay fitiavana dia aleo samy mifampitso-drano. Mankasitraka tompoko.